Zay ny amin'ny fanigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina iray sampirenena teny Ivato ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajoelina Ramatoa sy ny fianakaviany ary ihany koa ireo délégation izay notariny rehefa avy nitsidika ny Vatican ho maly alina. Entitra tanteraka ny filohan'ny Repoblika namaly ny fanontaniany mpanao gazety. Misy fetrany ny fandeferana hoy Andriamatoa Rajoelina Ramatoa ery filohan'ny Repoblika raha nitondra fanazavana mikasika ny tondran'ny fianakaviany tany ivelany ny tenany rehefa nigadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ny Ivato maly alina taorian'ny dina taona tany ivelany. Ao anatin'ny fanjakana tan-dalàna isika ny filoha no mitarika amin'ny fanomezana modely amin'izany. Ahoana moa nampandoaviko ny frean'ny vadiko na ny zanako amin'ny tondram-panjakana? Tsy izany mihitsy ny tanjontsika fa ny ametraka fitantanana mangarahara madio ary ao anatin'ny tan-dalàna ka dia lazaiko izany fa dia raha ohatra ka tsorona no mandoa an'ireny volalany amin'ny fandehanan'ny vady aman-janako ireny. Noraisin'ny Pape François voalohany tao Vatican ny filoham-pirenena nandritra ny diany tany Rome. Zay moa no fiorina tamin'ny Papa Ray Masina fa rehefa aveo zay dia niona tamin'ny kardinaly zay miaraikitra ny secrétariat d'État ao Vatican zany. Niaraka tamin'ireo mpiara-miasako tamin'izay fotoandray ireo ministra ary nanaovana jeritodika ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny Vatican ary no marihana tao anatin'izany ny anjara andraikitra lehibe zay raisin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara indrindrindrindra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy eo amin'ny lafiny fampianarana izany ka dia laza moa izy fa dia hotohizina mafisina arak'izay azo atao izany lafiny fampandrosoana sy fiaraha-miasa izany. Taorianany fiona tany moa dia nisy ny fanasana koa ny lahady tamin'ny fanomezana ilay antsoina hoe talium mandreo évêque maro samihafa avy amin'ny tany maro samihafa. Nisy évêque anankiray avy aty antsika ty Madagasikara tao. Niona tamin'ireo mpandrara vahiny maro samihafa ihany koa izy raha nandalo tao Paris. Lafiny ara-ekonomika maromaro moa no nijerena tao satria dia niona tamin'ireo mampiasa vola ireo orinasa lehibe any Frantsa izay manana vinavina ny iara-miasa amintsika no avy aty Madagasikara. Ao anatin'izany ny groupe Vinci, ny groupe Bolloré, ny groupe Bouygues, dia misy ihany koa groupe lehibe avy any amin'ny firenena sinoa mifampiresaka taminay tao. Mikasika ny tranga izay nisetetsy Mahamasina ny 9 jona lasa teo ka naharatrana sy nahafatesan'olona dia niaiky ny filoham-pirenena fa tranga mampalahelo tokoa iny niseho iny. Nisy ho izy ireo nanararotrana anakirotana ka efa nandray ny fepetra ny fitondram-panjakana satria dia nisosamborona ireo tompon'antoka tamin'izany.